Tiana izany raha mampatsiahy kely ny antony tokony nanaovantsika ny ty andro célébration ny journée mondiale de l'habitat eto Moramangity. Izay ianavita zany dia fananampy ny gouvernement misesy teo fanasarana ny tanàna ato dia natonta teto Tanamandroso izy ty nanomboka tamin'ny 2008 teto amin'ny quartier Tsaramandroso kozy no nangona ny ndrafitrasa tao anatin'ny quartier anisany informel dia eo nanaovana draft fanazariana ny fotony sy fanamafisana fizakana manana ny tany tamin'ny 2008-2009 izy io raha 1000 demande de titre et de terrain zany no natao teto efa en cours mbola en cours foana tamin'izao moa zany izy mialatsiny ao anatin'ny service ny domaine sy toko fa raha tena maro efa tokony hizara titre tsika sy tokony mbola koa zany manaitana andreo mbola te amin'ny tany angataka sy ana régulariser ny fananany tany ary raha ny fijerena azy ankehitriny amin'ny tanàna Taramandroso dia hita fa misy fivoarana satria narahana ireo fampiarana outil raha fomba fiteny ara technique zany ohatra ny plan directeur de quartier ny plan de sécurisation du quartier sy ireo fitaovana ara-drafitra izay napetraka tamin'izany. Midiky zany fa tsy manao ambanin-javatra ny fiainam-bahoaka tokoa fitondram-panjakana eny na dia mbola anatin'ny fahasiaranana azy. Ny alatsinainy voalohany volana oktobra dia natokany firenena mikambana ho andro eran-tany ho an'ny toeram-ponenana manomboka tamin'ny taona 5,700 ary nanomboka tamin'ny taona 5,200 dia nankala izany tsika eto Madagasikara. Ny feo avy amin'ny toeram-ponenana zarizary voady bidonvely hoy nga Bakimonina momba izany andro zany dia nanambara izy hoe aleo hiteny ilaza izay marary sy manahirana azy izay tokony atao azy ireo mponina amin'ny toerana tsy zarizary satria tokoa mantsy ny fahamaritana navoaka ny firenena mikambana ny atao hoe trano tomboka dia tsy ampy na tsy manaraky ireto fepetra tany saiko manaraky ireto trano fonenana maritra afaka mitondra fiarovana amin'ny toetrano fonenana malalaka olona tsy mihoatra ny 3 anaty efitrano iray fananana rano fisotro madio fahafahana mampiasa toeram-pidiovana ary fomba sy manaraka ny fivoarana ary miaina ao anatin'ny fitoniana tsy matahotra ny voala eo amin'ny toeram-ponenana na za mitanisa azy ary sahirana satria mipetraka ho azy ny fanontaniana aiza ho aiza tokoa tsika raha zay famaritana hoentiny ilazana fa tsy ao anatin'ny trano tomboka sy trano zarizary ny mponina mampametraka fanontaniana tokoa izany satria araka ny totanisa dia 2,700 ny olona monina eny amin'ny tanàn-dehibe sy ny ambanivohitra dia mipetraka amin'ireo trano tsy zarizary tsy voalaza tokoa nga député fa mety mampitombo isan'io ny olona tsy mana-trano tokoa mbola lahafa ihany koa izay kanefa androany moa dia natokana ho an'io filazany fieritreretana mampieritreritra ny mpitondro mampieritreritra ny rehetra momba an'io teny raisina hoentina ankalazana n'izao andro raisa-pirenena izao ka toe ialatsiny fa nifantoka amin'izay ny lahateny marina fa hiteran-tany tokoa io olan'io hitatsika zany na amin'ny tany lazaina fa mandroso manan-karena dia manana zany olan'izany izy indrindra moa fa ny tany mahantra toatsika izao mifindramona tanàn-dehibe ny mponina noho ny antony maro samihafa fahantrana ny tsy fandriam-palema nefa mety ihany koa no ny fivoarana sy ny fiarikarena miova endrika hitatsika eto Moramangy zany satria mipetraka eto ny tetikasa lehibe anankiray izay mitondra vola
beta be ary asa maro teto Madagasikara. Lehibe tokoa ikany loatra makaty andrenivohitra mimponina avy any ambanivohitra satria mieritreritra fa hitany tsaratsara kokoa ahita asa sy ahita toeram-ponenana. Mila asa mahavelona, mila koa tanàna ho an'ireo olona zara fa mahita asa na koa trano ho an'olona maro anefa tsy manana asa maharitra. Mangataka ianareo mbaiko dian'ny fanjakana aminareo fa tsy fotoana ny mpampiraganty fotsiny akory no hitany saina ny zao sy zao kanefa rehefa aveo dia tsy hita izay atao. Maniry ianareo ny tokony hantsarana ny toeram-ponenana mba iainanareo ampilaminana na andro na alina na lohataony io na fahavaratra. Noho ny adidy sy andraikitra ifampizarana dia nampita ny fialantsiny ny filoha Eva Donavampianina ary naneraka ny tenako hiaraka aminareo eto. Andro bevata tokoa toy andro androany toy, ary manaprofo an'izany ny hamaroantsika iaby ny avy eto. Havoria bevata toy, tsy nisy raiky nitroka fa kanefa falera roa latsaky tsika zay teto. Satria maro ro fanantenanareo, renay hitehaky mirefotrefotry baka tia regny lafa nitsafà députénareo, lafa nitsafà ny chef de région lehibe nifaritrinareo, renay aby regny ko izahay hoe hiezaky izahay ao fitondrana hanatanteraka izay mety tanteraka. Manana ny anjara toerany lehibe eo amin'ny ho avy ny firenena iray sy eo amin'ny fiainan'ny mponina ao aminy ny toeram-ponenana indrindra an-tanan-dehibe. Voarakitra ao amin'ny fanambarany zon'olombelona raha teo fa anisan'ireo zo fototra ny fananana trano fonenana. Ary no amafisiny lanampanorenan'ny Repoblika faefatra fa manana zo hanana trano fonenana ny malagasy tsirairay. Mba rombonareo moa zay. Koa andraikitsy ny fanjakana ny manamora ny fahazoana izany trano fonenana izany. Sady anisan'ny laharam-pahamehan'ny gouvernement raha teo ny fampandrosoana ny tanan-dehibe. Telopolo taona lasa izay no nanomboka nanamarika ny andro maneran-tany momba ny toeram-ponenana ny firenena mikambana. Loha hevitra nosafidiany hanamariana ny fankarazana amin'ny ity taona ity ny hoe fiainoana ny feon'ireo mponina amin'ny toeram-ponenana tsy zarizary ety an-tanan-dehibe na ilay antsoina amin'ny teny vahiny hoe bidonville. Nosafidiana manokana ny tanànan'ny Moramanga noho n'izy iray amin'ireo tanan-dehibe telo ankoatry ny Tananarivo sy Manakara hanantanterahana ilay mpandaran'asa hanatsarana ny toeram-ponenana tsy zarizary. Araka zany dia omena anjara toerana lehibe mandritra ny fankalazana ny fifanankalozan-kevitra ny fiainona ireo mponina amin'ny toeram-ponenana tsy zarizary ety an-tanan-dehibe. Tanjona ny fiderena paikady mahomby hanatsarana ny fiainan'ireo mponina ireo. Tsapa tokoa fa mitombo be amin'izao fotoana izao ny fonenana toeram-ponenana zarizary noho ny tsy fisian'ny drafitrasa
mazava andaminana ny tanan-dehibe vokatra ny tsy firindrany politika mpanjakana koa piaraka hanambatra ny hery isika handrindra ny asa hatao hanatsarana ireo toeram-ponenana ireo sy ampivoarana ny fiainan'ny mponina izay natao anjorombala hatramin'izay. Tompogasy tompovavy tokony ifanaraka sy mamaly ny etahetan'ny mponina amin'ireo toeram-ponenana zarizary ireny, ireo fandaharan'asa tanterahina ety an-tanan-dehibe ary antenaiko fa ihamafy ny fifiny fiarahantsika miasa ka hametraka tanjona iraisina isika mba ahafahan'ny mponina amin'ireo toeram-ponenana tsy zarizary ireny amantitra sy ny momba azy sy ny manodidina azy ny toerana ipetrahany ary ny tanàna misy azy ary koa hanova ireo toeram-ponenana tsy zarizary ireny ho singa mandrafitra ny tanan-dehibe ahatonga azy ireo ho fanohitry ny fampandrosoany any Madagasikara. Hoy ny fahendren'ny malagasy ny azo tokana tsy mba ala ny tao-trano tsy efa nirendry. Hoy izany isika rehetra dia samy tompona andraikitra amin'ny fanantanterahana ireo tanjona ireo arak'izay tandrify ny tsirairay avy dia ny gouvernement izany ireo tompona andraikitra mpanjakana any anivon'ny faritra ireo manana traikefa amin'ny fanajariana ny tanàna ary ireo mponina mahazo tombotsoa ekena ihany koa fa tsy afa-misaraka amin'ny politika fampandrosoana ny tanan-dehibe ireo asa samihafa hita eny amin'ny faritra misy ireny toeram-ponenana tsy zarizary ireny